Vatsim-pana etny pasteur Ratovelo Roger. Avakasika riavana. Indray zany fifaliany foamam-pananay ry Jesosy tomponay io, raha mbola afaka mahita ny tara-pahazavana, tsombotsombo ny fahazavany lanitra mantsy ny zao iainanay izao. Ka ny mino hifaly higokany zany izay. Tsotra betsaka ny amin'ny herinandro vaovao izay natolotra ao anay, ary andro vaovao iainanay, andro tsy hiverina intsony, fa izay voasoratra amin'izay vitanay androany dia voarakitra eo am-pelantananao, ka anisany anadinana anay rehefa tonga eo anatrehanao izay. Mankasitraka feno Jesosy satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Ndreto ny vahoakanao, miompanahy, midera sy mame voninahitra anao, hisaotra anao, ankalazanao, dia anao le Andriamanitray tomponay ary mpanjakanay. Reto izay misaotra tanteraka anao ny amin'ny fitahinao anay tamin'ny aliny ka namezanao anay maraina vaovao, hery vaovao, ary indrindra finoana vaovao ny anaraka anao. Mankasitraka makatela tompo malalo ary ty mametraka amin'ny fotoana rehetra eo am-pelantananao. Zao fotoana fiarahana izao, hiderahana sy hamezam-boninahitra anao, kombany fahamasinanao, ny teninao Jesosy io, maiantefa tanteraka ao am-pon'ny tsirairay, ary atsapany fa tena mbola tia azy ianao, na inona eloka vitany tsirairay eo anatrehanao. Mingavy anao kosa miasa mafy Jesosy, ary didina tsy anakery tsy anapahefana. Ny herin'ny fanao masina, anapaka ny herin'ny fahatsatana ray manontolo, ka napatapaka izay faniriany Satana amin'izao connexion zao. Ianao Jesosy tompo, no tiako anamarina ny teninao, fa hiasa ianao dia tsisy asakana anao. Misaotra fanay masinao. Aleluia. Amen. Ny mbola mpitombona amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny boky ny filazantsara ny Marka 2:2-5 no vatsim-panahy no meny Jesosy azy sy ho anao androany. Évangile selon Marc chapitre 2 verset 17. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Aranonare izany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody, fa ny marary. Tsy tonga hiantsony marina aho fa ny mpanota. Amen. Tratrany arimeny vatana iray manontolo ity lehilahy iray, ka mahonena ny mijery azy. Ary noho izany dia olona efatra no tsy maintsy mitondra azy eo ambony farafara kely. Resy lahatra nefa ireto olona efatra ireto, fa Jesosy irery ihany no manana ny fahefana asitrana ilay malemy, ary no ny herim-po ny vokatry ny finoany, dia nanaisitra ny tafitrano izy ireo, satria fantany fa izany no an'ny fomba azahoany mitondra n'ilay marary eo an-tongotry Jesosy no ny abetsahan'ny vahoaka tonga teo. Ary izay ry havana, izay le resaka firosoana finoana no resahantsika omaly ary keo. Ary dia toy ireo fahagagana maro niseho teo nataon'i Jesosy rehefa mifanena amin'ny olona, dia mihoatra lavitra noho izay nangatahany tamin'ino nataon'i Jesosy. Ka hoy izy tamin'ilay marary hoe, anaka, voavela ny heloka ao. Maro tamin'ireo olona nanatrika teo no monimonina hoe iza no mahavela ny heloka, afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Tantara hitantsika ao amin'ny filazantsara Marka 2:2-5 izany ry havana. Marina tanteraka ny voalazan'ireo olo ireo, saingy Jesosy ange zanak'Andriamanitra, ary Andriamanitra rahateo izy ka afaka manasitrana ilay malemy tokoa,
ary izay indrindra no nataony ka nitenenany hoe mitsangana be taony fandrinao ka dinandeha ilay lehilahy. Fa izao ilay tena olana aloha no nokarakarain'i Jesosy voalohany indrindra ka nilazany hoe anaka ho velany elokao. Ny foatana tokoa mantsy ry havana no loharano-karetina rehetra ary mila vonjena maika izany, loharano ipoiran'ny fahorian'ny olona rehetra ihany koa ary loharano mpanentainana. Ny dokotera izay tena malala ny tokony ataony dia tsy mianona fotsiny amin'ny fitsaboana ny sorotra aretina toy ny hafanana na fanaintainana, fa miezaka manongotra ny fotsiny poiran'ilay aretina mihitsy. Ianao izay miaino izao fampaherezana an'izao angamba mety miandrandra fasitranana amin'ny lafiny rehetra. Te ho afaka tebotebo ve ianao? Na te ho afaka amin'ny olana miantsady aminao? Na ihany koa te ho afam-panadinana na te hahita asa fivelomana nga? Ka te ahomby amin'izay atao? Sa ve ianao ilay milaza fa efa tena milamina ny fiainako ka atao tsy misy zavatra manahirana intsony? Ry havana, na ianao karazan'ilay olona voatanisa voalohany, na ianao karazan'ireo olona faharoa, tsy misy hafabela isika fa samy manana an'ilay olana lehibe sy maika indrindra eo amin'ny fiainantsika. Anisan'ireo tena mino an' Jesosy sy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana arave ianao e. Ary anisan'ilay tena mino fa maty ho anao Jesosy, ary efa voavela ve ny helikitsika izay miaino ankehitriny. Io mantsy no tena mamaika an' Jesosy, ary mbola vonona izy ny hanome anao izany famelan-keloka izany, na dia izao anio izao azy, satria fantany fa ianao ilay antsoiny ho marina. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny Salamo 2:9 tapam-by manao hoe manindrona ny tongotro amatanako izy. Izay ilay faminaninany amin'ny namantsiana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana. Ary dia matsiaro ilay fanontaniana hafahafa napetraky ity mpampianatra sekolelady iray tamin'ny mpianany ny tena ankehitriny ry havana. Foi mantsy ilay mpampianatra hoe movy any an-danitra misy zavatra izay nataon'ny tanan'olona. Namaly tsy ny ambamba ilay mpianatra zokiny indrindra ka niteny hoe tsy misy tompoko, mazava ho azy. Tao an-tsainy tokoa angamba ilay voalaza ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany manao hoe izao no lazain'i Jehovah, ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran'ny tongotro, fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako. Isaia 4:12 zany 1:2. Ary raha ianao miaino ankehitriny io, ahoana no valinao izany fanontaniana izany? Ny marina ry havana dia misy tokoa ny asa tanandra-olombelona any an-danitra any. Tsy iny izany fa ilay ratra eo an-tanana matongotra ary eo amin'ny lamvon'i Jesosy. Tao aoriana nitsanganany tamaty mantsy dia mbola hita teny amin'i Jesosy ny ratra izay nataoko sy nataonao fony izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary naseho an-tam-piana izany araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:20. Ary andro vitsivitsy taty aoriana dia hoy izy tamin'ny Tomasy hoe ateo feto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary ateo feto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko. Ry hava malalo amin'ny tompo, misy asa tananao tokoa any an-danitra, ary izay ilay tsy maintsy ho hitako sy ho hitanao rehefa tonga eny amin'ny rahon Jesosy. Dia ahoana moa no avalin'ny bokin'i Zakaria amin'izany? Izy kanontany azy io voalaza ao amin'ny bokin'i Zakaria 7:9. Inona itony ratra amin'ny tananao itony? Dia hoy ny valiny hoe naratra tao hatramin'ny sakaizako ireny. Isika izay mino izany, rehefa miveriny Jesosy ka hitan'ilay mpanjakantsika isika, mitondra ny marika tsy azo vonoina noho ny fiaretany ho antsika isika,
dia homenatra sy angay raha mbola tsy nahazo sy nandray ny famolano-keloka amin'izany fotoana izany. Rehefa ilazany Jesosy fa tao an-tranonao tokoa, tao an-tranoko tokoa no nazahoany an'ireny ratra ireny. Miverena riavana dia mbola nomeny fotoana ary mbola voana izy ny hanome anao izany famelan-keloka izany na dia izao anio izao azy. Satria tokoa fantany fa ianao ilay antsoina ho tena marina. Ary meteza itenenan'i Jesosy hoe tonga aho, hanafaka anao anatin'ny zioga Satana satria anao ilay mpanota vonina ibebaka. Ka namafisako indray ilay teny mamy hoe anaka voavela ny elokao mandehany ary amin'izao sisy zao aza manota intsony. Amen. Ivavako sika tompo. Ry Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, inona tokoa moa ny zavatra iainanay rehefa tena manaraka anao amin'ny fona iray manontolo izay, fa ny fahatsaranao misy no arotsakao indray manontolo atao anatinay. Ary dia mbola nanafatrafatry ianao ankehitriny fa na dia izao anio izao ary no tena miverina amin'ny fona iray manontolo izay, dia ho sasanao fotsy mankatsakatsaka ary akanjo fotsy tokoa ka hita ny fanjakanao, ka afaka hika ny mentoenakavo hoe voavela eloko izay azonay ilay famonjena. Mingavy ianao ampitanandro ary milela-paradia aminao zay Jesosy malalo, ampio izay tiany hiverina tanteraka aminao. Maty ny ty rendrarendra zao tontolo zao ty mantsy. Rehefa voasatrotra sambony loatra ny fiainanay, manadino anao izay, milentika ambany ny fiainanay, tsy hitanay ianao. Ary zay indrindra ny mampalahelo anao, inona ihany no ataoko amin'ireo zanak'olombelona reto hoe. Androany reto vahoakanao, tsy nengela tsofina ny ainy afatrao, dia hitenenanao fa mbola vonona ianao, tsy reraka ianao, hanome famelan-keloka anay. Na iza ary androany Jesosy, hitanisa eo anatrehanao ny fahotana izay nataony, na bitika io na tena lehibe io, samy fahotana mafaty, hitondra any amin'ny fahaverezana raha tsy mahazo an'izay teny maminao izay hoe anaka voavela ny elokao. Tanterao aminay tsirairay aby ary zany, ka rehefa mba voadio zay, aza velanao hisy lalitra hibiaran-doto anay mihitsy na dia iray ary, fa ny fahasoavanao niaro anay lalandava, ka hitenenanao hoe ampoanareo ny fahasoavana. Mametraka ny tsirairay eo anatrehanao ary raha makivaky ny androandroany izy hanamarinanao ny teninao foana fa tsy andao na voy azy. Mankasitraka Jesosy makately ataovy mahita fifaliana miaraka aminao ny tsirairay ampakivakiana zao andro anio izao. Ka na inona ataonay dia ataonay ho voninahitra sy inaranao ary atsapanay fa eo ianao miaraka aminay. Saotra tompo malalo. Rehefa ampinoana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa ilay Andriamanitra be fitiavana no efa miteny anao ankehitriny hoe tsy efa nandidy ianao va mandehana amin'izao herinao zao. Fa zao ombanao tahaka ny ombako Mosesy, tsisy hajananao amin'izay rehetra lalana nalehanao. Zao Jehovah no miteny dia ho tanteraka izany. Manao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy, ny famindrapo, fitahiana ary ny fanavaozana ny tenanay hanompo anao ary tahio tanterao aminay izany voninahitra ny anaranao. Saotra Jesosy malalo. Aleloia. Amen.